Rafitra ny arabatombo kilasy tongova tonga soindrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasaka anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy ny politika avy hatrany isantarana ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity manameloka sy manohitra ny fanakatsakanana ny etsiky ny mpanohitra ny fandikan-dalàna miverimberina ataon'ny mpitondra santionany amin'ny fanambarana iombonana ireo kandida ho filoham-pirenena misa sivy ireo. Melohan'izy ireo ihany koa ny fampiasana ny fahefa-panjakana ataon'ny mpitondra ary dia miantso ny malagasy hijoro sy hiaro ny fampiaran-dalàna izy ireo. Ravirazafimaina Taisniana. Fandikanana lalàna velona no misy eto Madagasikara, kanefa tokony ampiarina na amin'iza na amin'iza. Mito ny fampiasana mitondra amin'ny tany filaminana ho an'ny tombotsoany, ary anaovana herim-pamoretana hatrany ireo mpanao politika tsy miaradia amin'ny fitondrana, ary ny fisina amin'izany tsy indrinila ampiarina amin'ireo kandida ho filoham-pirenena. Tsongaina manokana amin'izany ny fampiasana zandary sy miaramila, anakanana ny fivoriana natevitra ny iarahan'ny kandida ho filoham-pirenena sy ny fikambanana ary ny olom-pirenena tsotra, natao teny eo andihy-bypass ny alakamisy 14 aogositra. Asitemy mandrimena andoran'ny fotsy STS ny alatsinainy 4 septambra 2024. Ny filoham-pirenena teo aloha, Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Eratsonary Mapiana ny talata teo, izay nahitana mpitandro filaminana mirongo fitaovam-piadiana manoloana ny trano fonenan'izy ireo nandritra ny ora maromaro. Malalaka kosa nefa ny faneho-kevitra sy ny kivorivory ny tokony mitondra no resahina. Voalaza tao anaty fanambarana ihany koa ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fahefa-panjakana ho an'ny tombotsoa manokana olon-tsotra na ny tokony miaradia amin'ny fitondrana. Ny fahefanana ampindram-bahoaka malagasy ny mpitondra dia nentiny hiantsoana olom-boafidy sy hanerena ankolaka olom-boatendry hanatrika izany kongresy izany, ary ny fitaovam-panjakana toy ny fiarakodia maro dia nampiasaina natanterana izany fihaonana izany. Noho izany, manamelika ary manohitra ny fanakatsakanana amin'ny endriny maro samihafa, navantana izany na akolaka ny hetsika atao amin'ny antoko-panohitra sy ny kandida ho filoham-pirenena ary fanohitionana ny zo sy ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra eto Madagasikara ireo nanao sinizy fanambarana. Manamelika ihany koa ny fandikana lalàna miverimberina nataon'ny mpitondra ankehitriny, ny fampiasana ny fahefa-panjakana eo am-pelantanan'ireo olom-boafidy sy olom-boatendry miaradia amin'ny fitondrana, ary mitaky ny fanajana sy ny fampiarana tsy misy fepetra ny lalàna mitovy na amin'iza na amin'iza izy ireo. Nanao sinizy izany Andriamatoa Marc Ravalomanana, Eratsonary Mapiana, Ronald Ratsiraka, André Robel, ny antoko PSD, Ajo Andriananarivelo, Taina Razafinjoelina, Masgola Mali ary ny antoko Tsaratahafina. Miantso ny vahoaka malagasy hijoro ary hitaky ny fampiarana lalàna velona misy eto Madagasikara moa izy ireo. Tompona andraikitra feno maroa tsara ny vahoaka malagasy ireo mpikambana sivy menada eo nivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha toa ka manka-toa ny firotsahako vidian'ny filoha-am-perinasa. Ny fialana ao anatina fanjanana no tolomana hatramin'izay hoy ny RMDM androany. Tsy fangatany malagasy no Valindra Ajoelina fa fangatany ireo mpiaradia aminy. Tati-baovao Germain Menjanary sy Mano Randriamalala. Refesin'ny filoha-am-perinasa ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny tafika ankehitriny. Profo ireny fahasahinana metraka taratasy firotsahako vidiana ho filoham-pirenena teny amin'ny HCC. Na dia efa lalam-panorenana izao aza no vohitsakitsaka hoy ny RMDM. Fanambanina ny HCC ireny ary tokony atongasaina ireo mpikambana sivy menada izay nianatra sy mahay lalàna. Namaly ny etaetany antoko izy ny fiangaviana antoko fa tsy namaly ny etaeta ny vahoaka malagasy. Ny etaeta ny vahoaka malagasy sy mikikika amin'izao fotoana zao tsy nasiny filoham-pirenena resaka ary tsy rarahina fa ny etaeta ny antoko ny fangatany antoko no ny valiana. Vohitsaka zay zany lalàna zay ka raha misy olona mpanao lalàna na mpampiatra lalàna eto tokony ampiarina le lalàna mba tsy isiny hoe tany tsy tadalàna Madagasikara. Endrim-pitondrana mpanjanaka no arangarangany fitondrana. Tsy mirara lalàna malagasy ny rafitra misy eto amin'ny firenena fa tena izay tiany atao dia tsy maintsy tanterahina ho hatrany ny fanazavana. Io sary mihitsy nataony frantsay niditra teto Madagasikara. Tamin'ny frantsay niditra teto ka nisy mpanjaka teto, nisy rafitra teto, nisy fiarahamonina teto, nisy rafim-pitantarana teto. Fa rehefa tonga tsy miraharaha zany. Ny azy ihany nataony. Tena nienjanina araka an'izay tiavany azy. Tsy miraharaha hoe misy mpanjaka teto, nisy mpitondra teto, nisy fiarahamonina teto, nisy rafitra teto. Tsy miraharaha zay rafim-pitantarana eto izy, tsy miraharaha zay rafim-pitondrana eto izy, tsy miraharaha zay atao eto izy, fa ny azy ihany nataony. Sakasaka ny malagasy ray manontolo tafiditra ny frantsay fa loatsika zao. Zay le tenenana hoe tsy manaiky entim-bazaha zay. Satria io izy miariary. Io le fa nytenenanay fa io izy miariary. Tsy miraharaha zay lalam-panorenana.
tsy miraharaha zay lalàna velona tsy miraharaha zay fiarahamona malagasy tsy tia lala zany izy ny fantany de zao hoe tsy maintsy zanahana madagasikara ary tsy maintsy atao zay fomba hanjanahana ny madagasikara tsy azody virany fa tsy maintsy misafidy ny vahoaka malagasy ho iatra ny RMDM na hiady tsy anaiky hoentina olona frantsay na anaiky izay tiany atao tahaka ny fampahantrana sy ny fanandevozana ankolaka ary ny famotehana amin'ny toekarena izay fotom-pivelomany malagasy ho iatrany ny fanazavana manodidina izay vaovao izay andry tsy manara-dalàna ny firotsahako vidiny Andry Rajoelina no izy tsy mizaka intsony izom-pirenena malagasy tokony ampiarina amin'ny andininy faharoa amby efapolo amin'ny lalàna mifeny izom-pirenena malagasy tsy tahotra ny Andry Rajoelina no anesorana ny taratasy firotsahako vidiny ho ny candidat James Rasoamak fa ny fahitana ny tsy fanaran-dalàna ataony honjalalaina ranaivo manana eo amin'ny sary sy rindran-tsary Andry Rakotomalala. Candidat telo hatreto no nanalany antota taratasy firotsahako vidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Anisan'izany Masgoula Mali, Julia Mikaela Rasolofinournienne ary James Rasoamak. Antony maro no mahatonga ireto candidat ireto hanala izay taratasy firotsahako vidiny izay. Anisan'izany tsy fanajana ny lalàna misy eto amin'ny firenena ataony mpitondra. Eo ihany koa ny tsy fahafianoan'izy ireo ireo fepetra rehetra takina ho an'ny candidat. Tokana fitakina ataony akamaroan'ny candidat dia ny fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny lalàna mifeny zom-pirenena malagasy. Mba ho fiarahamientana amin'ireo candidat rehetra izay nidrotsaka izay nilaza fa hoe raha ohatra ka voadika ny lalàna dia isitona ny candidature ny rehetra dia nanatanteraka an'izany zay androany. Tsy ny filoha Rajoelina ny problème anay fa le tany-tan-dalàna. Zay zany no apetraka lalàna dia napetraka hoe article 42 point zay zany le izy raha ohatra le izy ka midepasy an'izay ny vahoaka malagasy eny mitsara ny vahoaka malagasy ny tompo amin'ny fahefana de farany indrindra ny ho an'ny tandrokarony vozana mba miangavy an'izy ireo mba anao ny asa ny ara-dalàna. Ny sabotsy io avy izao no anambary ireo candidat rehetra na feno ny fepetra ny avy eo anivo ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Tokony ampisaina ny vahoaka malagasy izao amboletra sy fanitsakitsahana ny lalàna velona ataony Rajoelina izao. Hoy solombavam-bahoaka voafidy tao Tsiombe Masgoula Mali androany. Mila olona manaja lalàna ny firenena ho izy. Ny vahoaka malagasy no mila mijoro miaro ny fiandrianam-pirenena mba amerenana ny asin'ny vahoaka malagasy sy Madagasikara manoloana izao zava misy izao. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Ny fitsipika anatin'ny fehiny firotsahako fidiana eo amin'ny andininy fahatelo amby folo dia mamaritra mazava fa tsy misy intsony ny fisintonana taratasy firotsahako fidiana aoriny ny fempotoana voafaritry ny fitsarana avy momba izany. Efa omaly no nangataka ny fisintonana ny taratasy maha-candidat azy Masgoula Mali raha ny fanazavany. Tokony ho voafehiny lalàna ny rehetra hoy izy ary tomponantoka amin'izao fanjakana gaboraraka sy fanosoesena ny tany-tan-dalàna izao ny mpitsara izay nanome taratasy milaza fa mizaka zom-pirenena malagasy Rajoelina. Eto zany misy adressé ihany koa amin'ireo ataoko hoe ny mpiasam-panjakana na ny tompona andraikitra amin'izany fikirakirana ny raha-panjakana eto amintsika zany fa isinganiko manokana zany ny ao amin'ny fitsarana na ny any amin'ny toerana zay tokony hanomezana an'izany taratasy zany dia amiko zany dia tokony hoe ho ajaina le lalàna. Tokony ho jerena hoe tsy fidianana tavan'olona zany fa ambanin'ny lalàna daholo rehefa olom-pirenena malagasy. Za zany eto tsy tehy ny fanaovako an'iny sonia iny ka ny mbola hirotsahako amin'le olona eritreretiko hoe za eto efa asoritako ihany na iza izy ny eto moa zany mipetraka hoe ny filoham-pirenena fa na iza tao anatin'izany dia tsy hanaiky ny tenako hoe hiaraka hirotsaka amin'le olona dikan'izany manaiky hoe io misy olona anankiray dia manaiky matoa miaraka mirotsaka dia zay nanapahako hevitra hoe aleo mijanona. Tsy tokony misy zavatra hoe enjekenjehina eo zany raha ohatra ka manara-dalàna ny rehetrarehetra. Ny tiako hisaritana antsika dia tokony misy fanarahan-dalàna ny eto amin'ny firenena. Zay fotsiny. Tsika rehetra zao dia mila manaja, zay averiko foana. Mila tany-tan-dalàna zany Madagasikara, mila olona mampihatra an'izay mahampisy lalàna eto amintsika zay.
ankoatra izay dia fantatra fa tsy mbola misy ny fanapahan-kevitra amin'ny mety ho fanohanana kandida ho an'ny AMM atreto miankina amin'ny lisitra ho avoky ny HCC-ny sabotsy izao anefa izany raha ny fanazavany hatreto mbola tsy nisy décision raisiko hoe anohana aniza na anohana aniza ny fantatro fotsiny miandry ny valitenin'ny ACC ny décision ny ACC ny amoahany liste n'ireo kandida izay tokony irotsaka aorinan'izay tsika mahita ny lalana tokony ale am'izao mbola tsisy zavatra natapa-kevitra avy aty amiko hoe hiaraka amin'iza na hiaraka amin'iza deja tsy izay no lahara-pahameana amiko fa ny zavatra nataoko de hoe hitondra ny etaeta ny vinako manokana zay eritreretiko nitondrana ny tany sy ny firenena fiandrianam-pirenena tany tandalana samy vohitsakitsaka avokoa ankehitriny tsy tokony avela anjakany baro tahaka izao ny firenetsika ary miantso ny malagasy rehetra ijoro amin'izany Masgola Mali any malagasy Madagasikara fa tsy an'olona mizaka zo-pirenena hafa ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny maso ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao tokony ampisaina ny manam-pahefana ny tantara ara-politika efa nalovany firenena ho ny filoham-panjakana teo aloha rivo rakotovao androany misy farany ny zava-drehetra akasa ho tratra farany ho ny fanompoana tsangan'olona fa tsy firenena ho ny fanazavany fanadiadiana ny 9 septambra no namoaka fanambarana ny préfet Antananarivo fa tsy azo atao ny mivorivory etseroa ny 9 septambra io ihany anefa no namory olona tetsy mahamasy ny Rajoelina raha noravana kosa ny etsika izay nataona fikambanana iray tetsy amin'ny parvy Anarakely tokony hitandrana ny préfet sao ho tratra farany amin'izao fihetsika izao hoy Rivo Rakotovao miandry ny ACC zao raha zahay satria fantatra fa tsy manara-dalàna tsy feno lainga ny taratasy narotsakany satria vazaha io olona io any aloha nenay zao mety ozy ny olona hoe nareo fa manofy ministra mihitsy nanao sony ministra be dabe nefa ministra talohany be dabe nefa tratra tao hoe inga préfet aloha ngamba de anisany tokony efa mijerijery ny tenany fa raha misy fiovany ty zavatra ty de ho be dabe ny fanenjehana azo anao fa nytiako lazaina ko nanina tsy nyravanao maly le tamin'ny 6 septambra ne maly 6 septambra ne nareo ny namoaka niny iny didiko fe lehibe iny tsisy mahazo tonga de potera mivorivory eny par la force ko maninona tsy nyravanao tao amin'ny palais des sports nga tsy fivoriana iny fa mihinana velana nandeha tanareo zany mampiseho raha mba nataony hoe 7 septambra de hoe le maly zany aloha mbola tsy ao tsy atsisika zany le tare amandriamena fa maly ane 9 septambra monsieur le préfet ianareo manam-pahefana zany ane ka vakiny vahoaka zany sao de averinareo hoe manam-pahefana sy manana mibasy ny arenynareo androany de dondrana daholo zay menakavy fa inona moa zay moa fe afaka tena mitandreminareo général be zao mijoro daholo basy be manatafika fa mbola tsy nisy tafika naresy vahoaka mety ampalahelo mety ho betsaka amin'ny maty mety betsaka andravafananana satria amleon'olona misetrasetra fa misy farany zavatra rehetra hosarotra mitoedra rasy ny rivotra politika isan'ny Madagasikara manoloana ny amboletra sy ny fanitsakitsahana lalàna ataon'ireo olom-panjakana noho ny tsangan'olona misy farany zavadrehetra ho hiatrany ity filoham-panjakana teo aloha ity mitoya ny tsy fanarahan-dalàna ny barofo tsy fanajana ny samy malagasy ataony Gay Rajoelina sy mimpanaraty azy nanomboka tamin'ny taona 24 sy 24 zany ka faty olona fandravatanana hitatsika zany tamin'ny 7 février 2009 hitatsika votao mamasina zany herinandro vitsivitsy lasa zany ny olona misetrasetra manao ditiko fe lehibe mampiasa amin'ny mpitandro filaminana mampiasa amin'ny fitsarana mba hanaraka azy sy ny didiny satria izy manam-pahefana de tsy de magaga zany tsy mety miova le olona na mitombo ny taona na mba ianao hoe mitondra firenena napiny lainga zay nataony nanomboka tany 4 teo am'lohan'ny mahavazaha azy de ozy mamaly anao zany hoe tsy za de tsy anisany olona anatena hoe anana toe-tsaina ambony zany Gay Rajoelina zany ka anaja tena satria fantatra ny zavatra nataony any amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny mason'ireo mpanao politika sy ny vahoaka malagasy ankehitriny
ho sa anaiky ahakandidany rajoela ve ny HCC sa iaro ny tombotsoan'ny malagasy ny lalam-pandrenana ary ny fiandriana-pirenena. Andrasany maro ny fihetsika iseho ny sabotsy izao io. Namoaka fanambarana moa ny antoko ASVM androany manoloana ny zavanisy tetsy amin'ny ISTS Mandrimena ny faha-efatra ny volana septambra teo. No mafisy ny fanambarana io fa vohitsakitsaka ny zo fototra toy ny fahalalana maneho hevitra sy ivorian-kalalahana araky ny voafaritra lalam-pandrenana. Miariary hoy ny fanambarana fa mitanila ny prefet-n'Antananarivo amin'ny fampiaran-dalàna. Tsy azo antoka intsony ny fahaleovan-tena ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC taorian'ny fandava ny tsara ny raharaha mahakasika ny tsy fananany Andry Rajoelina zom-pirenena malagasy intsony. Mbola mampanahy ihany koa ny mety anekeny ny firotsahako vidiny ity farany izay efa hita fa tsy manara-dalàna ho tsara ny tantara ny HCC raha toa sany tsakitsaka ny lalàna miaraka amin'ny mpitondra ankehitriny. Fanadihadiana nataony Onjalalana Ranaivomanana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala sy Sitraka Andriamalala. Nisy mpitsara ny iray tendro tamin'ny fanososena tanteraka ny lalam-pandrenana nataony Andry Rajoelina ka nafahana azy ny certificat de nationalité namenoany ireo antota taratasy ilaina amin'ny firotsahan-kofidiana. Mampiseho indray ny tsy fahaleovan-tena ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny mety ho fanekena iny firotsahan-kofidiana iny. Mazava ny voalazany lalàna fefananarany zom-pirenena maha-malagasy azy Andry Rajoelina ka tsy malagasy intsony ary tsy afaka ny rotsahan-kofinom-pirenena eto Madagasikara. Mbola azo atao ny pahalalana ny miroso amin'ny fanaovana procédure d'invalidation ary ny olo-pirenena rehetra no afaka manao izany. Mialoha ny amoahany HCC ny lisitra ofisialin'ireo kandida no tokony ampetrahana izay procédure d'invalidation izay. Azo eritreretina ny procédure na invalidation na candidature tahaka an'ilay natao Andramatoa Fanirisoerina farany teo ny fanontaniana mipetraka dia hoe azo antenaina ve ilay tsy fitany ilana eo amin'ny haute cour constitutionnelle. Efa hitantsika iny ny position ny haute cour constitutionnelle tamin'ilay farany teo dia mino aho fa tsy maintsy ohatran'iny ihany no zavatra ho avoakany rehefa avy eo. Torina adeloka nampidiny Andramatoa Fanirisoerina ka ny volana juin. Raha ny lalàna zany lalàna dia mametraka hoe ao anatin'ny 2 volana tokony hanao saisine ny tribunal civil ny procureur de la république ahafahany manohy na tsy manohy aniny fitorian'iny. Fa hatramin'izao efa 3 volana tsika izao mbola tsy misy saisine ny tribunal de première instance ahafantarana hoe manana nationalité marina ve malagasy marina ve sa tsy manana Andramatoa Andry Rajoelina. Misy fitanilana ihany koa mifampiarana ny lalàna eto amintsika ary lalaovan'ny mpitondra amin'izay mampety azy ny lalàna misy eto amin'ny firenena. Manahoana no fieritseretan'izao fitondrana zao raha ohatra ka ny ray amin'ny candidat zay latsaka ho fidina filoham-pirenenareo no mizaka ny zom-pirenena frantsay. Za miny marimarina kokoa fa tonga dia disqualifie avy hatrany zany ny candidature an'izany olona zany. Dia eo no mampametra-panontaniana hoe natao aniza moa ilay lalàna, natao ho an'ny mpanohatra ve sa natao ho an'olona rehetrarehetra. Misy ny ataoko hoe fepetra zay notakina amin'ireo mpilatsaka fidianareo dia tokony ho mazava zany satria azadino fa tsy maintsy mila n'ilay certificat de nationalité dia izy zany ny olona midélivrer an'ilay certificat de nationalité. Zay aloha zany tokony ho hazava ihany koa. Any amin'ny HCC ny fanapa-kevitra farany amin'ny fanekena na fandavana ny taratasy firotsaham-kofidiany Andry Rajoelina. Ho tsarainy tantara mpikambana ao amin'ny HCC raha hanao bontolo anososy ny lalàna amin'ny fanekena firotsaham-kofidiana ho filoham-pirenena indray. Izy izay efa nanitsakitsaka ny lalàna velona teto amin'ny firenena tamin'ny fanafenana fizakana zom-pirenena frantsay kanefa mbola afaka nirotsaka ihany tamin'ny fifidianana taona 2024. Ny farana omaly ny fametrahana ireo antota taratasy firotsaham-kofidiana ho filoham-pirenena izay misy 520. Hatry ny omaly koa anefa dia kandidat telo tamin'ireo 20 nametraka ny antota taratasy firotsaham-kofidiana ho filoham-pirenena no niala andaharana. Mampametra-panontaniana ireo mpanara-baovao ihany izao tranga izao tsy famatorana hoy ny hafa atahotra hoy ny sasany. Efa samy nitondra fanazavana ny amin'ny antony nialany moa izy ireo. 20 araka izany natonga ny antota taratasy ny feno teny amin'ny HCC. Voalohany amin'izy ireo Ravalo manana marika avy amin'ny antoko Tsiky Madagasikara, Ratsiraka ny Kazoary avy amin'ny antoko revolutionnaire malagasy na ny Arema, Vololony Rina Marie Josiane Maleoteny, Paraina Augusta Richard avy amin'ny antoko Tsara Tafiny, Razafitsandrofa Jean Brunel avy amin'ny antoko politika Madio, Jean Noël Abel Maleoteny,
ry andriana solony aiko sy tery natolotra ireo olom-boafidy sy ny PSD raha tsy etson Jean-Jacques Jedidia ho an'ny faifamividiny ilainy Madagasikara andrianay narvelo ajo avy amin'ny malagasy miara-miainga raderany Saint-Garçon Daniel FIM Razafinjoelina Tahina Fraisankina ny Titandrazana La Chapelle Ertinagi avy amin'ny Antoko Natiora Ranevjaona Sylvia Claudette Malagasy Lavrary Perfect Rajaonary Mampianina Hery Martial Hery Vaovao an'i Madagasikara Raobelina Andro Malala Andry Anjomara sy Rivo Baovao Ratsiraonana Lalaina Arlanto avy amin'ny Antoko Fihavanantsika Ratsiraka Iarovana Roland Malagasy Tonga Saina Rakotomana Andriniana Franklin James Fandrosoana Diaviny rehetra Elias Ralahiarimanana Mahaleo-tena Claude Rarivoatra Mahaleo-tena Andradjoelina Antoko Gasy-vonina Miarintsora Solofo-Tahina Mahaleo-tena Jean Bruno Betsy Andriamanolo Mahaleo-tena Roindefo Zavitsy Mivaly-monja Monima ary Ephraim Stéphaneson Andrianambina avy amin'ny RD MMR. Manodidina izay vaovaon'ny fifidianana izay andry miatombotra hatrany ny fotoana anatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Saika haneho fahavononana hifidy avokoa ny ankamaroany ireo malagasy izay efa hita ho tena resy ny fiainana. Filoha tena mendrika ny antsoina hoe mpitarika ary hanatsara ny lafim-piainana rehetra indrindra fa ny ara-tsosialy no andraindray ny vahoaka malagasy. Fanadiadiana. Resy tanteraka noho ny hasarotan'ny fiainana ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny an'androany tadiavina rahampitso ary dia saika izany avokoa no iainany ankabetsahan'ireo tokantrano. Hatreto tsy misy vahaolana ny lafiny ara-tsosialin'ny mponina izay efa nahabe fitarainana satria dia ny teo ihany no eo vao mankeza nahitana fisondrotany saika eo isan'andro ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tokana ihany ny vahaolana ho an'ireo olom-pirenena dia ny hirosoana amin'ny fifidianana ary ny ovana izao fitondrana tsy mahefa izao. Ny fifidianana ilaina zany vahoaka hipidy zay tiany zany hipidy aloha zany revana ny hoavy indray zany tena marina tokony hipidy zany zay olona feno taona fivampainana ilaina zany zao amin'izay mpitondra manaraka hoavy indray dia mifenany ny vidin'ny sakafo sy ny eo amin'ny jirama tapatapaka zany. Ilaina ny fifidianana efa vonona ny eo safidy mba hovan'izao fitondrana izao. Ny resaka fivampainana iandrandrena zao dia mba hijerevana ny sosialim-bahoaka satria ty fitondrana ty tsy mijery sosialina mihitsy dia manasa antsika vahoaka eto Madagasikara mba hifidy an'izay tena mety amintsika. Ilaina ny fifidianana mba hijerena hoe iza marina tena leader amin'ny Madagasikara dia zavatra ny ezasako amin'ny olona izay vidiko aloha mba hitondra amin'ny Madagasikara amin'ny zavatra manjosonjoso kokoa mba ampivoatra ny gasy manja tena tsy mba tanteraka anatin'ny tsy fahalalana sotra zany vahoaka mihitsy aloha betapetabe zavatra tsy ampy. Na dia manjavozavo tanteraka zandraraha-pirenena amin'izao fotoana izao manantenany sy ny fifidianana madio sy mangarahara ny vahoaka malagasy fampandrosoana sy ho avy ny firenena noresahana ka tsy tokony atao kinanga ho hiatrany fa nohokevitra ireo olom-pirenena. Vaovaon'ny politika izay hatrany mazava fa tsy nipetraka eto Madagasikara ary mbola noporofony mpitondra fanjakana ny matanty tandalana ny firenena. Andrasana ny fianohon-kevitry ny voamera mahaleo-tena misana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny manoloana ny fanitsakitsan-dalàna ataon'ny filoha am-perinasa izay fanaovana tsinontsina ny malagasy ihany koa ho ny vahiny fandarana miara-manonja androany. Mamintina izay Ravirazafimaina sy Mathieu Princy. Manana didy sy tamberina ndraikitra bebe kokoa amin'ny Lafrantsa ny filoha ankehitriny noho ny amin'ny Madagasikara. I Frantsa teo no efa nitantana ny firenena nandritra ny efa taona mahery raha ny fianohon-kevitry ny maro. Tsy mahagaga raha ny korosofahana ny fiainan'ny malagasy satria tsy laharam-pameha mitondra ny sosialim-bahoaka. Taratra ihany koa ny zava-misy ankehitriny noho tsy faiza mitondra manavaka ny asam-panjakana amin'ny raharahana ny tokony. Tsy ny maha-malagasy anazy ny olana fa ny mahavazana azy zany olona efa nanao allégeance zany fienianana any amin'ny firene-kafa firenena frantsay fa iaro ary katsaka hatrany ny iaro ny tombontsoan'ny frantsay anao velirano velirano frantsay hoe zay zany dia zay ve no hitondra ny firenena malagasy latsaka candidat sarotra be ny teny hoe tandalantsika amin'izao zany efa miditra any anatina tsy fantatra tsony hoe barofo zany zavatra hoentiny eto baranahany mangina daholo ny mpiasa-panjakana
ny senia zay ikarakarany fifidianana ny ACC ny instance rehetrarehetra zany tokony ataontsika anatra zao hoe anatra ho an'ny mpanao politika rehetra zany hoe tokony ho apetraka mazava tsara zany ilay atao hoe séparation des pouvoirs zany hoe ny fitondrana ho avy manaraka vaovao eo zany tokony mametraka an'izay ho lara-pahamena aloha fa ny olana misy eto zany dia ny politicianina politikara zany dia mitsapaka any amin'ny fitsarana any amin'ny instance ny institution mpanjakana rehetra zay amin'ny tany demokratika zavatra tsy azo atao zany tsy maintsy misy tsindry zany tany ambadimbadika tany matoa vita reny satria voaresaka tao anaty fandarana miara-manonja ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana toy ny tranga tany anjozorobe paraingo ny mety no avy Madagasikara manomboka izao hoy ny fanehoan-kevitra indrindra fa hanao botola ary konokonina no alabato ny mpitondra ary mbola nery ny senisy ny RCC ihany koa izay eo ambany vahoany ka tsy mahasamandray fepetra. Fa tafajoro ny tolakandro teo ny KMMR 322 any distrika n'Amparafaravola. Lany tarika izany solombavam-bahoaka Rabekijana Solofoery fanamby lehibe ho azy ireo ny ampandany ny filomarika Ravalomanana amin'ny Salanisa ambony indrindra. Fanadiadiana. Nampirefy eo ireo tsy nitovy hevitra hatramin'izay ny fitsanganan'ny KMMR atenivon'ny distrika Amparafaravola. Numari ny filo voafity tamin'izany ny sombamboaka Rabekijana Solofoery fa ilaina ny firaisan-kina mba hatratrarana ny tanjona dia ny fampandanina ny filo marika Ravalomanana. Na ao anatin'ny KMMR 2023 zany na tsy ao anatiny tsapatsika ny fahasahiranana misy amin'izao fotoana zao ny tsy fandriampahalemana indrindra ny adi-piainana ny fampianarana amin'ny mpianatra ny taom-pambolena antoatsika voakarantiny distrika n'Amparafaravola iray iny ifanometanana ary ifanampya amin'ny fampandanina ny président Marc Ravalomanana satria izy raha ny faritra ohatra mangoro manokana ny jereko izy nahitantsika tombontsoa ny fijerena akaiky ny tantsaha indrindra ny fanomezana ny masombolo ny zezika na tonga andreny kubota betsaka reny hatrany amin'ny fitaovam-pambolena rehetra. Ny sokajin'olona rehetra mihitsy no tafavondrona ao anatin'ny KMMR Amparafaravola hoy ny sekretera général ny KMMR Andriamatoa Tonton Raex ary dia nomariny vavonina amin'ny Salanisa ambony indrindra hatrany amin'ny 700 ho an'ny filo marika Ravalomanana izy ireo amin'ity fividianana indray mitoraka ity. Za tafavondrona ao anatin'izany komity manohana marika Ravalomanana zany daholo ny hery velona rehetrarehetra sy ny fikambanana rehetrarehetra zay misy ato amin'ny commune 220 ato anatin'ny district Amparafaravola. Zany no ahafahana mijoro sy miteny ary milaza amin'ny secrétaire général ny KMMR ato anatin'ny district fa ho amenay 700 raha zao fari-piainana zao raha zao fari-piainana vahoaka izay efa diso mahantra loatra amin'izao fotoana zao dia tsy maintsy ho ataonay satria zay ihany lalana tokana incontournable izy vazaha ialana tsiny mametraka zay resaka zay ka ampanentetena zany no ilazanay satria zao zany vao tena mitambatra tsara zay hoe mitambatra vato fa zay mitsaraka fasika. Andriamatoa Julien Morasat Dirkamp sy ny mpanotsaina eo anivon'ny Brofo Bemo no tonga nanangana ity KMMR tao amin'ny distrika Amparafaravola ity. Ankoatra ny tao amin'ny distrika Amparafaravola tafajoro omaly alarobia ihany koa ny komiti manohana ny marika Ravalomanana ny KMMR ho vatovavy izay misy ny distrika ny Mananjary Nosivarika ary Ifanadina manomboka mitsangana tsikelikely araka izany KMMR any amin'ny faritra efa vonina avokoa ny mpanaradia ny filohany antokotsika Madagasikara marika Ravalomanana kandida filoha am-pirenena hiaro ny filaminana ny fividianana sy tsy anaiky halabato intsony. Mankaleo ny zava-misy amin'izao fotoana izao indrindra ny lafiny ara-tsosialy asaingy tsy afa-manoatra fa tsy maintsy iainana ho ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany. Mahatsiaro toy ny valala voatango ny olom-pirenena ka manaiky fotsiny izay miseho eo sisa. Aty ekena intsony izany olona tsy mizaka zom-pirenena malagasy izany no mbola hitondra ny Madagasikara indray raha ny fanadiadiana. Ny fidanganan'ny vidim-pianana, ny tsy fisian'asa, ny tsy fampiny vola hiatrehana fampidirana mpianatra. Santionany amin'ireo toe-javatra mankaleo ny olom-pirenena ankehitriny. Tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'izay fidanganan'ny vidim-pianana izay ry iray aman-dreny. Manampitrotraka ihany koa fahalafosan'ireo fitaovam-pianarana.
tsy afa-manoatra nefa na dia leo aza fa fahio ny zava-misy ka tsy maintsy iainana ireo olom-pirenena sendranay androany. Manahirana koa amin'izao no mitady asa samy misedra izay fahasahiranana izay avokoa na ireo mpianatra vao navita fianarana na ireo olona efa manana traikefa misehatra ny asa. Tena za zao tena tsy anasa mihitsy ny mitady asa tsy mahita asa. Tena mafy ny fiainana, vidy fiainana tena mazana. Za zao manao taxi moto zao am'izao satria mandeha tsisy asa mihitsy. Dia za 25 ans d'expérience amina sécurité. Tsy mahita asa mihitsy am'izao. Nefa ny fiainana mafy be. Ewa zay aloha ny fiainana dia tsy maintsy hoe iainana tsy afaka hoe atao ahoana fa iainana rehetrarehetra io dia tsy maintsy hoe iainana fa tsy mahazo manova fisainana zany hoe andahoananao an'izany tsy maintsy misy eo ihany ny hatrehana aloha enjakenjana ihany aloha zany hoe tsy maintsy hoe mianatra fotsiny ny ankizy dia tsy maintsy izay no hatrehana. Zay zany mitanjona hoe mba hatafita ny ankizy dia tsy maintsy hatrehana ny zava-misy. Na leo aza anao moa aiza fa zay ny zava-misy iainana eto tsy maintsy eo aloha tsy maintsy hatrehana. Olo zany zany efa sarotra be na fitadiavana zany hoe sarotra be ny anazava zany satria efa tsy hita foana zamana fiainana efa mafy be. Fitadiavana efa tsy misy. Izay foana le izy aloha tsy maintsy leo ihany ianao farany. Tsy azo ekeny zany hoe olona tsy malagasy izany no mbola hitondra indray a Madagasikara ho iatran'ny olom-pirenena. Anjara malagasy no misafidy amin'ny lalàna fifidianana raha mbola anaiky izao fanitsakitsahana lalàna ataon'ny mpitondra izao. Tsy azo ekena mihitsy zany hoe tsy malagasy zany ny hitondra firenena. Tena tsy mety. Nefa izy mbola mirotsaka ihany manaona nefa. Raha irotsaka moa izay ny ataon'ny zareo ambony eo dia asakasaky ny vahoaka malagasy raha mbola hifidy anazy ihany na leo fampanentenana tsy tanteraka ny olona. Leo ny fampandrinadrisa nataon'ny mpitondra nandritra izay 5 taona izay. Mila mifoha amin'ny torimasiny ny malagasy ka andrainy andraikitra hanavotany indray any Madagasikara. Betsaka no tsy afamena eto raha toa ka anao fanadihadiana eto koa ny NCF aty Londres ho ny antoko otrikafo androany. Iverina olom-pirenena tsotra raha toa Rajoelina manomboka ny 6 septambra izao raha toa ka ho candidat ofisialy. Germaine Menjanary, Mano Randriamalala. Raha mpitsondro daty voatondro hitsarana ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika en Londres. Ny 7 novambra izao no tokony ametra-pialana amin'ny mahafoloam-pirenena azy Rajoelina raha toa ka ankatoavy ny fitsarana avy momba lalam-pandroenany ny maha-kandida azy ho filoham-pirenena. Iverina ho toy ny olon-tsotra izy manomboka eo. Sarotra ny inono fa tsy ho voatonontonona amin'ny orara Romy Vosa io ny filoha amperinasa hoy ny antoko otrikafa. Izy tantara sy endrin-javatra hitsimbadika eto hoy ny fanazavany. Lay resaka remivosy, lay resaka négociation natao makasika ny oharem-pirenena io ange dia oka aloha izy tsy adinitsika fa tsy hoe remivosy ange no nanomboka an'io fa efa nisy teo alohany nanomboka an'io raha ny fantatra dia hoe tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 ange ny tena nisy an'io raharaha io tena marina fa fanafenan-javatra fotsiny hoe tamin'iny fotoana iny no nisamborana azy. Zay zany aloha mba tsara fahafantarana ny mpiray tanindrazana hoe misy zavatra sahala amin'izany ange dikan'izay tsy izy irery no nanao an'io raharaha io fa misy olona miodidina azy adiny fa talen'ny kabinetra zany eo anivon'ny Repoblika zany manana ny lehibeany. Dikan'izay zany tsy azo eritreretina hoe nandehandeha fahatanitany iny olona iny na hoe andehanao négociation amina resaka rem-pirenena sahala amin'izany fa tsy maintsy nisy zavatra ny fanarahana atao. Eto koa zany mba tia mpafantatra atsika ihany hoe ny io resaka pasituliary ihany koa mba tsy resahako zavatra betsaka dia ao anatiny rem-pirenena ihany koa io ary fantatra hoe tsy misaraka amin'ity le raharaha remivosy ny olona voatonontonona ity ihany koa misy an'izay ao ambadika io zavatra io fa fotoana mapity azy moa afaka resahantsika bebe kokoa zany. Dikan'izay zany dia ny hoe raha tena atao ny fanadihadiana raha tena alefa lalina misy tompona ndraiky mpanjakana misy olona ambony tafiditra anatin'io zavatra io fa tsy iremivosy rery akory ny ao anatin'io raharaha io. Raha tena iroso ity raharaha ity dia ho sarotra ary betsaka no voasarinitreto ho iatrany ny fanazavana ary isan'izany io filoham-pirenena io.
patron voalohany moa zany dia andriamatoa Andry Rajoelina dia hoe ho candidat io mazava moa zany hoe itoy ny fanadihadiana risy fanadihadiana tonga hatraty Madagasikara zany amin'ny resaka io dia hitantsika nitoyany satria amin'ny fotoana ametrahany fialana zany dia miverina olona tsotra andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy fantatra hoe ahoana no mety ho fiantraikan'izay aminy zany hitantsika eo moa zany nitoyan'ilay rara. Tsy tahaka ny fitsarana eto Madagasikara ny any Londres ho etrany ny fanazavana noho izany mangarahara no takin'io firenena io matoa ny risony ny fisamborana ka andrasana ny toy ny fanadihadiana hoy ny antokotrikava. Ho ajantsika hatreo ny vaovaon'ny politika efa hivadika lafim-baovao afa-tanteraka isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Mety henatra amin'ny iray faingo 440 tapitrisa metatra toratelo ny fanjofana solika ateto amintsika ho an'ity taona ity raha ny navoaka ny OMH sampandrara misana ny solika manerana ny nosy. Ray faingo 7.3 tapitrisa metatra toratelo mantsy izany tamin'ny taona 2022. Tato anatin'ny 9 volana voalohany ateto amin'ny 5.7 metatra toratelo mahery ny fandaniana solika. Singa nahatonga izany fiainana izany olana ara-tsosialy, politika ary ara-toekarena. Ho an'ny tsenan-tsolika tamin'ny taondasa indray dia nitombo 4.7 isanjato raha 7.4 isanjato ny vinanapetraka. Raha ny fanazavana, ny henatra amin'ny 420 isanjato ny fanjofana ny solika mavesatra, 8 isanjato ny solitany, ary ny hena latsaky ny 4 isanjato ny super carburant tany amin'ny enim-bolana faharoa ny taona 2022. Raha ny solika sy ny vinavina ny OMH kosa, mandidina ny 2.1 metatra toratelo ny fandaniana amin'ity volana ity, raha to 7.1 mahery ny volana Oktobra, ary 2.1 metatra toratelo mahery ny volana Novambra, ary 4.1 mahery ho an'ny volana Desambra. Vaovaon'ny sosialy hitobaka indray ny fako eto Antananarivo renivohitra atoato noho ny fitokona nataon'ny mpiasa ny SMA. Tsy mbola nandray karama volana Aogositra ireo mpiasa mandraikitra ny fanalana fako eto an-drenivohitra. Antony rosoan'izy ireo amin'izao fitokonana izao. Saika tara foana matetika ny fandraisan'izy ireo karama isam-bolana. Misy amin'ireo mpiasa no tsy afaka mampiditra ny zanany an-tsekoly noho ny tsy fivoahan'ny karama. Onjalalaina Ranaivomanana, Sitraka Andriamalala. Ampiato ny asa ny deny mandroaka sy manala ny fako eto Antananarivo renivohitra ireo mpiasa ny SMA mandidina ny 700 raha tsy mivoaka ny karaman'izy ireo volana Aogositra. Raha farany volana ny fanarahan'ny mpiasa sy ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny SMA fandoavana ny karamam-piasa dia mbola tsy nivoaka izany amin'izao. 5.4 isam-bolana ny karamam-panala fako iray. Ity karama ity izay tsy nisy fiakarana mihitsy hatramin'ny taona 2014. Misy fiatraikany amin'ny fampidirana mpianatra izao tsy famoahany komuna ny karamam-piasa izao. Fatatsy ny mpanao fanjakana na reretsaretra any ambony any hoe 5 mpianatra hiditra zay mbola tsy nandray vola hatramin'izao hoe zana-bahoaka firy nefa nareo manentana mba hianarana zaza malagasy. Vao mainka avy nareo anatin'ny fitondrana iray zany tsy mampianatra an'ilay zanakay satria ilay vola tsisy. Maninona ny fivondronana avy atahoranareo dia amena vola aloha amin'ny 25. Fa maninona izay hatramin'izao mbola tsy mandray na ny ariary ary ny karamanay. Dianay zany tsy siasa mihitsy aloha androany sy raha pitso sy raha afaka pitso sy ny patonga andray volana na vao tsy mahita solution avy amin'ny tale zany zay hoe ahoana ny karamanareo fa alefa dia zay nefa tena mampiditra mpianatra mamelombady amandranaka. Aiza ve dia isam-bolana ohatry zao foana marary zay eto miantena rehefa gravy le aretina. Amplisan'izay karama efa tamin'ny 2014 nefa io hatramin'izao mbola zao ihany vidim-piainana nefa miakatra dia miakatra ka tsy zakanay intsony le izy Tsindrasolena ny tena mahazo anay ato anatin'ity asa ity vao nanomboka le CDCL iny pressinina be nahazo anay nefa tsy mba misy na dia valika sasaranay arany mbola mafy aminay vao mahazo an'le izy zao apiditra mpianatra zay miresaka amin'ny mpampianatra zay mpampianatra tsy manaiky fa vola aloha izy vao manoratra anarana. Iarany antso izay siraonana amin'ny fanesorana ireo mpiasa masamijoro mitaky ny valika sasarany. Noterena ny asa mafy ny mpanala fako nandritry ny lalaon'ny nosy nefa izao tsy omeny izao ny karamany. Tsy maintsy miroso amin'ny fitokonana toy izao hatrany ireto mpiasa ny SMA ireto vao mivoaka ny karamany isam-bolana. Takin'izy ireo ihany koa ny analana ny fitantanana ny SMA amin'ny komuna.
Vaovaon'ny fahasalamana anisan'ireo aretina mpahazo ny vehivavy aty amin'ny kontinanta afrikana ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza na ny cancer du col de l'utérus. Antony maro no mety mahatonga izany araka nambaran'ny mpitsabo ary ireo vehivavy 20 taona no miakatra no tratra ity aretina itira ny fanazavana. Mialy Rary Nombana, mbola vatsara no mitatitra izay vaovao izay. Araka ny salanisa nivoaka tamin'ny taona 2024 dia homamiada ny vozon'ny tranonjaza na ny cancer du col de l'utérus ny 2020 ny homamiada na mpahazo ny vehivavy. Ankoatran'ny hoe manaranaka, antony maro no mety mahatonga izany ary manana ny fomba fisehony ihany koa ity aretina ity. Vao kely ny ankizivavy dia misy ny vaksiny atao hisoroana n'ity homamiadana ity. Ny fanaovana fitiliana irery ihany anefa no ahafantarana ny fisian'izany aretina izany ao amin'ny vehivavy iray. Manomboka eo amin'ny 20 taonany dia mety hotratrana izany ny vehivavy araka ny nambarany ity mpitsabo ity. Ohatra hoe misy loto mety azo ny aretina avy amin'ny firaisana ranofo mety mamindra atonga le cancer misy resaka be dia be misy koa nefa mety hoe vony mamany tany ohatra dia lasa efa porteur an'le gène izany dia mitranga le izy aty aoriana fa mila fitandremam-pahasalamana be mihitsy izay no mahatonga ny hoe tsara kokoa ny fitiliana an'le izy meloha mba hiarovana an'izay efa hoe efa voan cancer le olona na cancer du col na cancer na nono matetika zany le olona mety hoe mandeha raha foana ohatran'izany dia tsara zany hoe rehefa misy fotsiny izay zavatra hitanao zany hoe tsy ohatra ny fahitanao andavanandro dia tsara ny manampina dokotera mijery an'izay zavatra izay mba evitenan'le hoe efa grave le izy izay vao hita le momba le cancer du col sy ohatran'izany. Manomboka hatrany amin'ny 25 ans any ny vehivavy dia possible no tratrany ka hatrany amin'ny 50 taona any. Isy moa ny fitiliana maimaim-poana ataon'ny Association des médecins des ministères izay mangalaza ny 20 taona ny jorony eny Analakely raha ampitso 9 septambra. Ankoatra ny fitiliana ny resaka homamiada ny vozon'ny tranonjaza dia isy ihany koa ny fitiliana diabeta sy ny fiakaran'ny tositra. Fampianarana maro amin'ireo tanora vao afaka fanadina mpanjakana baccalauréat farany teo no mbola mpitadiavana ny université sy ny lalam-piofanana mety any amin'izao fotoana izao. Ny resaka informatika no tena mahasarika ny tanora sy be mpisafidy no izy mora ahitana asa tsy liana ny anofahalalana. Eny amin'ny université mpanjakana kosa ny 20% amin'ireo tanora no ny fisiana grevy sy ny fatapahan'ny fampianarana isan-taona. Tati-baovany Mialy Rary Nombana sy mbola havatsara. Raha hiditra any amin'ny université mpanjakana no niazaka zany ireo tanora malagasy taloha hialana amin'ny fandaovana saram-pianarana sy ny fahatsapana ny kalitaon'ny fampianarana tolotra eny Ankatso dia tsy izany intsony ny zava-misy ankehitriny. Ny 20% n'ireo tanora vao afaka baccalauréat teo dia misafidy ny hanondry fianarana ambaratonga ambony eny amin'ireo université tsy miankina na dia manify sy mety tsy araka aza ny eo ampelantanany ireo ray aman-dreny manoloana ny saram-pianarana. Antony izany ny fisiana grevy matetika fa ankoatra izay tsy misy ny lalam-piofanana tadiavin'ireo tanora ihany koa eny amin'ireo université mpanjakana. Ny lalam-piofanana informatika no tena mahasarika ireo tanora hatreto. Tourisme efa tiako mihitsy le izy efa sinelaka efa nahita vita ihany zany le sarany. Malatsy an'le fanjakana le misy an'le grevy dia tsy tiako le izy le manapanapaka foana zany. Comptabilité et finance dia efa mahita maromaro tsara ihany. Série OSE tany amin'ny baka dia sady tia matematika ihany koa. Si misy ambonimbony dia misy ambanimbany dia anjaranao mahita anazy. Le grevy aloha ny tena enzana le année blanche reny dia sady koa université privée assuré aloha ny stage sy ny ohatran'izany. Matrika ny malinana kokoa dia pesapesaka ihany izy ato fa efa nahitahita ihany. Satria izy io zao no mivelapelatra kokoa amin'izao no dia izay no hoe safidiana anazy. Hatreto aloha mbola tsy nahita fa mbola mijery. Ohatran'ny mbola be dia be ny option mbola misafidy. Ny anankiray zao resaka bâtiment dia informatique. Ohatran'ny tonga dia zavatra tsy mitovy mihitsy dia mbola salasala kely. Ho fanampiana ireo tanora sy mba tsy hivezivezen'izy ireo dia misy ny salon des études supérieures andiany faharoapolo karakarain'ny Mada Jeune etsy amin'ny Akourdig enina amin'ny 70 ny mpandray anjara eny an-toerana ary zato mahery ihany ny lalam-piofanana afaka hisafidianana ireo tanora.
Tahaka ny isa-taona moa zany dia manome fahafapoana ireo ankizy vao afaka baka tamin'ity taona ity, kanefa ao anatin'izay ihany koa tsy hoe ireo ankizy afaka baka ihany no afaka tonga aty amin'ny salon, aty amin'ny classe de seconde ary ny ankizy dia efa afaka manomboka mitsidika mba hahafahan'ny ankizy miomana amin'ny resaka hoe inona daholo ny lalam-piofanana, inona ny asa mety afaka atao any aoriana, dia tsy tampoka be zany ilay ankizy rehefa avy eo rehefa azo ilay baka dia eo ilay misafidy hoe aiza ny hianatra dia mba tsy ho tampoka loatra, dia efa miomana tsikelikely mahafantatra an'ilay tontolo dia amin'izay afaka misafidy tsara n'ilay filière tena hoe mifanaraka amin'ilay ankizy zany ilay ankizy. Nanomboka androany ary farana raha ampito zomamo ity salon des études supérieures ity, mamempona ny fandraisana anjara ary tsy hanavahana ny izana iza izanetsika izany. Farany amin'ny maresaka iraisam-pirenena enjana ny fitandrona ny filamenana any Inde amin'izao. Ny sabotsy 9 ary ny alahady 10 septambra izao no andray ny fivorian'ireo firenena-dehibe G20 ny any an-toerana. Mbola baraingo anefa ny akon'ny ady eo amin'ny Ukraine izay anakana filoham-panjakana maro tsy anatrika izany. Ravirazafimaina sy Taizne. Ireo firenena 20 matanjaka indrindra maneran-tany no mivondrona ao anatin'ny G20. I Inde no andray ny fivoriana amin'ity taona ity. Namboatra trano lehibe iray andraisana ny fionana ary noravahana ny sarin'ireo olona manan-tantara tao Inde ny ao New Delhi. Ity no hetsika lehibe indrindra ho raisina ao an-toerana hatramin'ny azony fahaleovantena. Filoham-pirenena sy filoham-panjakana 30 mahery no andrasana ny farany herinandro toy ny filoha Amerikana sy ny filoha Frantsay. Manantanina sady anefa ny voka-dratsy ny ady ao Ukraine izay mety amin'ny sarabaziny ireo mpikambana sasantsasany. Nilaza tsy hanatrika izany ohatra ny filoha Rosiana Vladimir Poutine izay tsy mbola nivoaka ny Rosia hatramin'ny niady teo amin'ny sy Ukraine. Nanamafy tsy fahafahany ihany koa ny filoha Sinoa Xi Jinping. Fifandraisana ratsy ara-diplomatika eo amin'ny Inde no antony ho ny vinavinan'ireo mpamakafaky iraisam-pirenena. Etsy ankilany miantso mpikambana rehetra mpiditra ny vondrona Afrikana ao anatin'ny G20 ihany koa i Inde izay efa nifampiresahana nandritra ny taona maro. Izay ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany hoarainao izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana mariny Global News ary ny oronan-tsary mitondra ny lohateny hoe Love Nordostip any sampana fampalalam-baovao kosa tomboka lasy tongvavy mamy fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko.